Mampikaikaika ary mampitaraina ny maro ny aratsiny lalam-pirenena fahadimy A mampitohy an'Ambelobe sy Vohemara satria dia adiny 12 izao no hanaovana ny lalana mirefy 100 kilometatra. Tsy nanakana ny ekipan'ny CNAPS nefa izany nitondra fampiofanana tany amin'izany ny tanàna izany. Adidy sy andraikitra napetraky ny fanjakana amin'ny CNAPS ny fikarakarana fehina ara-tsosialy ny mpiasa sy ny mpampiasa. Noho izany dia andehanan'ny tahiry-pirenena avokoa ny toerana rehetra na dia lavitra saro-dalana satria mitovy zo ny olon-drehetra dia ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny mpiara-miombonantoka. Ny fampiofanana dia mifototra amin'ny fihahina ara-tsosialy ho an'ny mpiasa malagasy. Ka ampahafantarina mandritran'izany fampiofanana zany ny adidy tokony ataon'ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny zo tokony ho azon'ny mpiasa sy ny vady aman-janany. Politikan'ny tale jeneralin'ny CNAPS Andriamatoa Arzaka Rabekotla olona amin'izao fotoan'izao ny fanakekezana amin'ny vahoaka sahanina na izany amin'ny alalan'ny CNAPS amin'ny teti-vohitra na amin'ny alalan'ny fiofanana toy izao. Marihana fa efa nandray ny CNAPS amin'ny teti-vohitra ny distrika Andapa fa nohany mafisina nandry fiofanana ity ireo zo fotrana na mpiasa mba hahafahan'ny goka ny fihahina ara-tsosialy. Nisy olo-tenan'ny tale jeneralin'ny CNAPS tamin'ny lanonana famaranana ny fiofanana. Ramatoa Jadobo Joseline izay mpikambana eo anivon'ny tonim-pitantanana ny CNAPS. Matsapa nefa ny CNAPS fa misy mpampiasa sy mpiasa ihany koa tokony hisitraka an'izany fampiofanana zany aty amin'ny distrikany Andapa. Izay ny antony isafidianana ny Andapa manokana mba hampatsiarovana sy hampahafantarana ny mpampiasa ny amin'ny adidy sy andraikitry n'izy ireo amin'ny mpiasa mba ahafahan'ny mpiasa tsirairay andray ny tombotsoa sy ny zo ao amin'ny CNAPS. Izao fampiofanana izao dia antenainay fa hitondra vitrika kokoa ho an'ny mpampiasa eto amin'ny distrikan'ny Andapa. Ankoatra ny fampiofanana dia nohararoton'ny tahirim-pirenena ihany koa ny fidinan'ny fotony ny zaran'ny volanjaza ho an'ireo mpampianatra frama 500 no efa mpikambana ao amin'ny CNAPS aty amin'ny farim-piadidiany ny mpampianarana aty Andapa.